Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Izay ampoizin'ny tompo atao maharitra mandrakizay ny fikasany fony amin'ny taranaka mifandimby ka anafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana izy sy amelona azy amin'ny andro mosarena. Salamo 2:30. Ankafaliagna ankaravoagna no anloragna fiarabagna tsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mampitambatra tsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna tsika eove jiaby tratra n'izao fety fankalazagna ny fomasin'i Jesoa izao, izay fo piaro ny diosezintsika, piaro ny arsidiosezi avaratra. Eto koa dia faly miarahaba manokana ny egliziraka fomasin'i Jesoa katedraly eto Antsiranana sy ny egliziraka fomasin'i Jesoa any Amboangibe, izay samy mankalaza ny fety ny olo-masiny piaro azy amin'ity andra inyany ity. Toloragna fiarabagna mitafotafo amin'izay koa atsika eove jiaby zanaky ny diosezin'ny Antsiranana na eto Antoerana na any amin'ny tany lavitra. Koa amin'izao fety fankalazagna ny fomasin'i Jesoa izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe ny fony Jesoa no lay fo fatrapitia ny olombelogno. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Vaky teny masina voalohany boky ny Ezekiela mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Indro izao dia izao ihany.
no iahy ny ondriko sy andinidinika azy. Toy ny fandiniky ny mpiandry ny ondriny amin'ny andro itsanganany eo amin'ireo ondriny miahy no andinidiniako ny ondriko. Ary hoesoriko izy ireo hiala amin'ny tany efa nielezany tamin'ny andro mandraona sy manjombona. Hoentiko mivoaka avy amin'ny hafa firenena izy ary angoniko avy amin'ny tany samihafa. Ampodiako eo amin'ny tena taniny izy dia andrasako eny amin'ny tendrombohitry ny Israely, eny Andohasa amantoerana rehetra honenana amin'ny tany. Amin'ny tany tsara ho andrasana no andrasako azy, ary any amin'ny tendrombohitra avy ny Israely no ho valany, ary izy no hiandry amin'ny valan'ondry tsara sy hihinana amin'ny tany be violona eny amin'ny tendrombohitry ny Israely. Izao no hiandry ny ondriko, izao no ampandry azy. Teny mariny Tompo Andriamanitra, ny very tadiaviko, ny nania averiko, ny mahantra ho tsaboiko, fa ny matavy sy ny matanjaka kosa aringako, andrasako aradrariny izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Isany amin'ny fandresena rayo misautanao satria vaky teny masy ny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havagna, efa voarotsaka ao am-potsika tamin'ny fanahy masina nomenantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Fa fonombola tsy nanan-kery isika dia maty tamin'ny fotoana voatendry Kristy mba hamonjy ny ratsy fanahy. Saika tsy misy manaiky ho faty hamonjy ny olo-marina, ary angamba isy ihany sahy maty hamonjy ny manao soa. Fa izao kosa no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavanantsika. Fonombola mpanota isika no maty hamonjy antsika i Kristy. Koa mainka fa izao efa no amarinina tamin'ny rany izao dia tsy maintsy afany amin'ny fahafatesana mihitsy. Satria raha fonombola fahavalo aza isika nampiavaniny tamin'ny Andriamanitra no ny nahafatesany zanany, mainka fa rehefa nampiavaniny dia tsy maintsy voavonjy no ny fahavelomany tokoa. Tsy izany ihany koa fa isika dia mifaly amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Omba tsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masina nosoratany masinday Joana, voninahitra eo anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy nanao ty fanoharana ty tamin'ny farisianina sy ny mpidoradalana nagnano hoe: iza moa aminareo no manana ondry zato ka averiny anankiray no tsy andao ny 750 ananevitra ka hitady izilay very mandrapahitany azy. Ary rehefa hitany dia ataony ao an-tsoro ankafaliana, ka noho ny tonga an-trano izy dia mamory ny sakezany sy ny olona mifanakaiky aminy, ary manao amin'ireo hoe: miara-mifaly amiko fa efa hitako ny ondriko very. Lazaiko aminareo fa toy izany koa isy hafaliana lehibe kokoa any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka noho ny amin'ny olo-marina 750 tsy mila fibebagna. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
kristianina ava malala fotoan-dehibe ho antsika tokoa ty niany ty satria miaraka amin'ny eglizy maneran-tany tsika olo raika jiaby eove ato amin'ny diocese faly ny fampiarahaba manokana satria andro ankalazasika ny fomasin'i Jesoa piaro asika eto amin'ny katedraly ka noho izany piaro ny diocese manontolo ka raha piaro ny diocese manontolo dia piaro asika jiaby eto anivon'ny diocese amin'ny faritra avaratra ty amin'ny alahady no ankalazana an'izany toy ny isa-taona nefa noho ny daty mifanindry dia ataosika amin'izao zoma izao ary dia tena mifanaraka tokoa aza amin'ny andro fankalazana azy raha teo ary zay no atao eran'ny diocese eran-tany koa ka ankafaliana ary kristianina ava malala ankaravoana no iarabana antsika eoveziaby ny any ty andro ankalazasika ny fomasin'i Jesoa piaro ny diocesesika satria zay piaro ny katedraly renin'ny eglizy ato amin'ny diocese no piaro antsika sikiraikiraiky marina samby manana nyreo olo-masina piaro sika fa ny fomasin'i Jesoa zany dia piaro ny diocese ary ny fomadino Maria ihany koa dia piaro ny diocese satria efa natokasika ho an'ny fomadino Maria ity diocese sika ity tamin'ny nitokanana Notre Dame de la Route ary dia i Masiny Maria hitantana sika sikiraikiraiky ka dia mbola mamerina ny firarisoa ho antsika ziaby noho izao fahatongavan'ny fetin'ny piaro ny diocese sika piaro asika sikiraikiraiky ary manana akony manokana izany amin'ny fankalazana izany amin'ity taona ity satria miatrika n'izao synode izao sika eglizy miaradia zany hoe isika eoveziaby miaradia ary dia mitempo foa iraiky ary dia fo izay manambara fa vonina iroso anao lay depart vaovao entaniny fanahy masina isika engany izao fankalazana izao ry kristianina ava malala anampy isika tokoa asiaro fa manana fombo tempo tokoa isika sy hoe lay fotova no fosiny no resasika amin'izao fahaserovana izao fahaserovansika ny fomasin'i Jesoa izao fa ny fo zay ao amin'sika ihany koa dia lay manambara ny mahasikasika ka irososika aza maneho ny sitrapo ny ary maneho an'izay asika izay lay fo zay manambara ny toetra ananasika sy fototry ny mahasikasika ary dia sy mahagaga raha io fomasin'i Jesoa io no asongadina satria manambara ny maha izy azy tokoa any Jesoa sy misy mahalalany ao am-posika matetika rehefa miteny fa Andriamanitra irery no mahafantatra azy ary ao amin'ny fo no toerana anaovasika ny safidy hoentisika manatanteraka izay safidy zay ao koa ny toerana ionana sy fandraisana amin'ireo manodidina sika fantatra sika zany ny mahasarobidiny fo ary izay nobanjinsika sy ankalazaisika ary diniansika amin'izao fankalazana ny fomasin'i Jesoa ka engany ho fo velona ny fosika ho fo mitempo fitiavana araky ny sitrak'Andriamanitra satria ny fitiavana no tovizasika endrika amin'Andriamanitra azo lazaina ary fa io fo io no mampiombona antsika maha olo raika asika ziaby mampiray tampo hitasika amin'izany fa mbola ao ny fototeny mpiray tampo fo iray fratelli tutti fianakaviamben'Andriamanitra olo raika asika ziaby fatary ihany koa ary fa raha mankalaza isika dia sy banzina fosiny araky ny averimberisika matetika fa no ny asan'ny fanahy masina dia afaka mivelona izay banjinitsikisika
koa izao fankalazantsika ny fo masiny Jesosy zao ry kristiana ava malala anampy asika anamasina ny fiainansika ka mba ho fo masina tokoa ny fosika ka anaka ny fony Jesosy masina ny fosika raha honenan'i Jesosy raha miombona amin'i Jesosy matetika isika ny manazava ny atao hoe masina dia tokana ihany dia Andriamanitra ary izay miombona amin'Andriamanitra ny masina ary zany no mahatonga asika mahasiaro ireo olo masina satria ireo dia miombona amin'Andriamanitra ary izay ny fikempinoana ataosika ny fiombonan'ny olo masina ka izay indrindra ry kristiana havana isaky ny taona moa dia miovaova ny evanjely sy ny vakiteny izay andiniansika an'izany rehetra izany fa ka amin'ity taona ity ary dia ny fanoharana ao amin'ny masin-daluka ny evanjely ary ny vakiteny voalohany dia bokin'ny Ezekela mpaminany ary ny vakiteny faharoa kosa dia ny romanina taratasin'ny masin-dapoly amin'ny romanina zany hoe amin'ity taona ity zany dia tiany eglizy asongadina bebe kokoa amin'izao fankalazana ny fomasiny Jesosy izao ny famindrapo ka efa nisy moa ny taona ny famindrapo ka siarano ampisahivisika bebe kokoa ny mikasika an'izay miainga amin'io fanoharana zay ao amin'ny evanjely toko fadimy folo dimy amby ao amin'ny masin-daluka io ambaran'ny evanjely ary aneonan'izay hoe famindrapo Andriamanitra dia izy zay mitondra antsoroka mibaby ansika i Jesosy ampiandrony tsara be famindrapo ka ny fon'ny Jesosy zany arak'io sary amin'ny fanoharana io ary mbola tadiditsika ny sary zay tamin'ny taona ny famindrapo i Jesosy mibaby ny rofosika rehetra ary raha ny evanjely ny masin-dazoany dia fantatra sika fa lay fo no le fonina no niteraka ny eglizy ary niteraka ny sakramenta manambara fa isika zay mandray an'izay famindrapon'Andriamanitra izay dia mandray ny ain'Andriamanitra dia ary kristiana havana andinika izany tenin'Andriamanitra na arosiny eglizy amintsika amin'izao fankalazana ny fomasiny Jesosy izao isika ka mba hahatonga asika koa ary ho famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny manodidina asika ary dia ho fon'Andriamanitra tokoa isika amin'ny ataosika rehetrarehetra ny vakiteny voalohany bokin'ny Ezekela mpaminany dia mankahery antsika mampirisika asika satria Andriamanitra misy araky ny voalazan'ny Ezekela mpaminany no manolo tena hitarika asika sy karakara asika hitondra asika amin'ny toerana zay hiafahasika ahazo ny asambarana ary na manao akory ny toetra asika ondrikondrik'Andriamanitra na maditra asika na miaka mandao ny valan'omby dia tadiavin'Andriamanitra ary sy avelany ho verisika fa angoniny ary entiny amin'ny tany be vilona hoy Ezekela mpaminany zany hoe faly mikarakara mitarimo asika Andriamanitra sy mba Andriamanitra lavitra zany no Andriamanitsika fa Andriamanitra be famindrapo miara-dalana amintsika ary ny mahafaly azy dia isika vonina anaraka azy iombona aminy ary izay koa gnazahosika afaliana ny vakiteny faharoa kosa izay taratasin'ny masin-dapoly ho an'ny romanina dia manantotrantitra amintsika fa famindrapo tokoa Jesosy ka nitoetra sika rasy rehetra dia sy nasakana azy amonjy asika ary izy izay sy nanota azy dia nanaiky ho fahotana
mba hibaby ansika tahaka ny mampiandrondry be famindrapo araky ny voalaza sika teo. Ka noho izay famindrapo izay dia nampihavaniny amintsika ka tonga olo raika amin'Andriamanitra, fratelli tutti, tonga fianakaviamben'Andriamanitra isika. Ny rodana noho ny famindrapon'Andriamanitra sy misy fetra, ny rindrina rehetra mety mampisaraka. Tsy vitan'izany ihany fa noho ny izay famindrapo sy misy fetra izay dia ny fanahy masina mihisy no mandrosaka ao am-posika ao ny fitiavan'Andriamanitra mba hahatonga sika ihany koa ho famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny manodidina sika. Ka zary fony Jesoa eo anivon'ny mpiarabelona isika sy kiraikiraiky. Zany ny fahasoavana hoentin'ny fiombonana amin'ny fomasin'i Jesoa. Ny fanontaniana mipetraka ary, inona ny tsy maintsy atao sika mba ho fomasin'i Jesoa tokoa sika eo anivon'ny mpiarabelona? Sy afaka anahaka ny fony Jesoa ny fosika raha kombre feno raha ziaby, raha embouteillage no manjaka ao am-posika ao. Inona moa no miakombre ny fosika ka mahatonga asika sy ho lavitra ny fony Jesoa? Sy inona fa ireo fitiavatena zay mahatonga sika feno ny fosika ka manilikilika ny hafa sy manome toerana ny hafa ka zary manangandrindrina ka misarabazana ary vokatry ny fanangana sika rindrina dia herisetra ary fifanapotehana dia hita sika na eo amin'ny tantaran'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina fa indrindra raha mijery vaovao sika na mitandre vaovao ady sy herisetra eseroa no resika sy hitasika. Ireo ny vokatry n'izay fitiavatena zay etraketraka no manjaka eo amin'ny fiarahamonina no io fosika akombre io sy hita isony ny mahaolona sika engany mba sy zary bazary ny fosika ka ny ametra tongotra azy ao abezary ao sy misy ka raha io koa ny fosika raha kombre, zany hoe raha feno avonavona, raha feno fialonana dia sisy itoeran'ny hafa. Mila mahafoy toerana ho an'i Jesoa aritsika ary dia zay no tanjona amin'izao fankalazana izao mba hanome toerana an'i Jesoa isika. Ka raha izay tokoa ny fiainasika dia ho masina ny fosika satria manana ny toeran'Andriamanitra ary zay misy an'Andriamanitra no masina ho isika teo. Raha sy akombre ny fialonana ny fosika dia zary fianakaviana isika ary dia miombona isika ary dia mpiray tampo foy iray no fosika ziaby ary dia zay no afatra ny papa amin'ny encyclique Fratelli Tutti mba olo raika sika ziaby ary sisony izay fanilikilina izay. Ka izay indrindra ry kristianina hava mivaly ny fanontaniana napetrasika inona ny tsy maintsy ataosika? Sy maintsy mamola tena isika zany, sy maintsy mahafoy miala amin'ireny fomba rasy ireny ka asapa isika fa io fosika io ihany no ahaserovasika ihany koa ny mahasikasika ary asarovasika ny marary sy ny mavesatra ary ny fizaliana sy ny fahoriana eo ampetrehana ny fiainana andavanandro ao anatin'ny fo ao no misy fentefany ireny fiainasika andavanandro ireny. Ka zary famindrapo isika raha tahaka an'i Jesoa mitondra antsoroka ireo zay voahilikilika satria araky ny voalazan'ny masin-dahapoly efa narosak'Andriamanitra ao am-posika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fitiavany. Manahaka ny fony Jesoa isika na dia sy mendrika azy ary zay ny vavaka ataosika
isaky ny manokatena amin'ny fomason'i Jesosy isika dia sy inona fa hoe ry Jesosy malemy fanahy sy manetry tena ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Rehefa Jesosy tokoa no mitoetra ao am-posika ao, izany hoe zary malemy fanahy sy manetry tena isika, dia ilay asambarana voalazan'i Jesosy teo an-tendrombohitra no maniteraka ny fiainansika. Iny sy inona izay fahasambarana izay? Sambatra ny malemy fanahy, fandovan'ny tany. Inona moa ny dikany hoe mandovan'ny tany? Tsy inona fa tafiditra eo anivon'ny fiainansika tokoa ny fanorenana ny tranobe ombona, izany hoe lay rafim-pahotana nanapotika ny fifandraisansika amin'ny zavaboary, ny rafim-pahotana manapotika ny fifandraisansika samitsika, ny rafim-pahotana izay manapotika ny fifandraisansika amin'Andriamanitra, noho izay alemem-panahy sy fanetretena vokatra ny fiaizasika hanahaka ny fony Jesosy izay, dia ty tany mamysika ity dia zary miova ilay fifandraisana naharen'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany, ary dia fanarenana ny tranoben'Andriamanitra isika amin'izany. Ary ireo tanora izay nanao ny GMJ tamin'ny fotoan'androny dia natadidy an'izany, ary izay ny mbola iezahsika amin'izao fanatanterahana ny sinoda izao. Manatanteraka io afatra lehibe io sika raha mampizoro an'izay fifandraisana araky ny fon'Andriamanitra izay, ka ampanjaka ny fihavanana sady kristianina no malagasy, ka ao anatin'ny fahamarinana sy fampanjakana ny tena fifankatiavana marina isika, ka isika maneo an'izay fanorenana ny tranobe iombonana izay. Mila an'izany tokoa zao andro sika izao, mba araky ny lazaisika matetika sy ny olo-kendriny tsy misy eto amintsika ho sika, fa olo marina tahaka ny masinday Josefa. Mila baba zao andro zao isika tamin'ny taonan'ny masinday Josefa, ary modely ho asika i masinday Josefa ho isika amin'ny fivelomana an'izay falemem-panahy sy fanetretena izay. Matetika nambarasika fa isika izao no Kristy mpiarabelona amin'ny olona, isika no Kristy eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ka anjarasika ary ny mitondra ny fony Jesosy mampibaribary ny famindrapon'Andriamanitra eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ary dia izay ny fanorenana ny tranobe iombonana, andresena ny rafim-pahotana. Isika ny mpiarabelona amin'ny olona amin'izao fotoana izao, ka okaraky ny teny fanevan'ny sinodary izay irisika sy ho teny manentana fosiny, fa mba zary fiainana, satria izany ny tanjon'ny sinoda, mba ho eglizy olo velomin'ny batemy, miombona mandray an-tanana, iraina zary tabernakla velona. Engany eo ve missionnaire tokoa isika, ka zary tabernakla velona, ka isika no fony Jesosy eo anivon'ny mpiarabelona. Fony Jesosy manasitra nareo ratrany maro isan-karazany eo anivon'izao tontolo izao, fa indrindra ny ratrany ty rafim-pahotana ity ho isika, ny fibanjinantsika ny fomason'i Jesosy, ny anampy asika andavorary ny fifandraisansika, ka i Kristy fihavanantsika ho fihavanana sady kristianina ho asika, ka andrafetasika fifandraisana vaovao ampanjakana ny rariny sy ny hisiny, na eo anivon'ny fifandraisansika amin'ny zavaboary, na ny fifandraisansika sika samitsika eo anivon'ny tontolo mpiainansika, na eo anivon'ny tontolo mpinoana. Raha sapasika ary fa io ny lalana entsika manorana an'izay tranoben'Andriamanitra izay, ka irososika amin'ny fianakavian-Janahary, olo raika sika ziaby, mpiray tampo, frately tody, dia iova ny fiainansika, ka hanao depart vaovao tokoa isika vokatry n'izao sinoda izao, ka iroso amin'ny dingana faharoa
dia sy inona fa ny fifampisimbinana fifanasoavana ao anatin'ny fikasahana ny fiombonana ka enganie ho folakevitra isika ka amin'izay isafidy any Kristy ka rehefa i Kristy no safidianisika ka izy no manjaka ao am-posika ary manjaka ny fiainansika manontolo dia zary famindrapo eo anivony tiarabelona isika ry Jesosy Tompo sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny lanitra ho ianao ka engane ny fonay anjakan'ny alemem-panahy anjakan'ny fanetretena anjakan'ny fampany marina ka ahafoy anompo izahay ka ikarakara sy kolokolo ireo voilika ireo mitady famonjena maro ny fahantrana manangeza anay amin'izao andro izao ry Jesosy naranofo narasaina ka ampio izahay entaniny fonao masina mba anenika n'izao tontolo izao ka ahatonga anay tahaka ny masiny Maria ireny ho tabernakla velona mitondra anao famindrapo eo amin'ny mpiara-belona aminay masinday Josefa ray mpiaron'ny Eglizy ianao miaro izay tady andrapaka ny Eglizy amin'izao andro sarotra izao matoky ny fiarovanao ny fianakaviana Eglizy kely izahay fandrindra amin'ireny fotoana izay isedrany fianakaviana fisapahana mafy matoky ny fitiavanao sy ny famindraponao izahay ry Jesosy ka mamerina eto nylay vavaka izay ataonay isaky ny manokatena aminao ry Jesosy malemy fanahy sy manetry tena ompo atovy manahaka ny fonao ny fonay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana
no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Izay ampoizin'ny tompo atao maharitra mandrakizay ny fikasany fony amin'ny taranaka mifandimby ka hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana izy sy amelona azy amin'ny andro mosarena. Salamo faharoa amin'ny telopolo. Ankafaliagna ankaravoagna no anloragna fiarabagna tsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mampitambrantsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna tsika eove jiaby tratra n'izao fety fankalazagna ny fomasin'i Jesoa izao, izay fo piaro ny diosezintsika, piaro ny arsidiosezi avaratra. Eto koa dia faly miara